L'actu du jour. Anazavakelitsika makasika ny resaka ajustement des prix des hydrocarbures à la pompe. Satria misy resaka makasika an'izay matsany misy communiqué zay any mandeha de hoe naantony reporté ny FMI ny décaissement tokony ho ataony amin'ny fanjakana malagasy makasika ny fanampina arabola mitetina 189 millions de dollars zay tokony efa nataony décaissement zany fa noho tsy fanarahany fanjakana fanavao zany ny condition napetraky ny FMI makasika an'le hoe mécanisme d'ajustement des prix des hydrocarbures à la pompe zay zany de lasa tsy navoaka an'zareo le vola zany de ho azavaina amitsika zany hoe inona moa le atao hoe mécanisme d'ajustement des prix des hydrocarbures à la pompe zay zany io zavatra io zany de mitaky condition apetraky ny FMI zany io zavatra io zany hoe tsara marina aloha fa ny prix na hydrocarbure zany hoe ny lassance gasoil kérosène isan-karazany reny zany reny moa ko atao hoe pétrole daholo zany reny nitambatra ao anatiny ao reny le hydrocarbure zany de miankina amin'ny prix ny amin'ny marché mondial miankina amin'ny prix any miankina amin'ny coût d'importation eo koa ny coût de distribution zany hoe tsinjarana azy eto Madagasikara le prix le coût an'izay de aveo koa faefatra miankina amin'ny taux de change d'ariary par rapport au dollar satria dollar monnaie d'échange amy resaka pétrole zany zay le pétrodollar zany zay ka reo zany no anisany facteur mamaritra ny vidiny pétrole zany na ny hydrocarbure zay ampiasaitsika reny essence sy gasoil anisany anatin'izay zavatra zay fa ny izy roa zany no tena hoe tsindritsika mafy eto zany inona ny zava-misy zany ny FMI zany de mametraka mazava hoe rehefa miakatra ny prix au niveau international prix ny hydrocarbure zany de tokony miakatra koa ny antsika eto de ohatran'izay zany reo le facteur ny tany saina teo reo zany mifamaritra anatin'izany daholo de rehefa midina koa zany any de midina koa ny aty zany taloha zany talohan'ny fanavaozana de nampiatra an'io zavatra io ny fanjakana teto mijoro teto inona nataony zareo zany rehefa miakatra ny pétrole any vidiny hydrocarbure amy tsena iraisam-pirenena de miakatra koa ny antsika teto fa rehefa midina ny any de tsy midina mihitsy ny antsika teto zany zany nisy teto zany zay olona rehetra teto Madagasikara mahita an'izany tamin'ny talohany fanavaozana de zay zavatra zay nefa niteraka olana tamitsika ary tsy zakany vakoa malagasy zany de efa zatra an'izay le FMI de niimposé an'izay zavatra zay izy hoe nareo mila manaraka an'io le hoe mécanisme d'ajustement des prix des hydrocarbures à la pompe io zany hoe le ary am'le vidianantsika anazy ary amin'ny station de service ary zany inona zany ny ataon'ny fanjakana fanavaozana am'izao na miakatra na midina ny any indrindra fa le fiakarany rehefa miakatra ny any noho ny hoady any Ukraine any Moyen-Orient io satria niakatra ny pétrole am'izao io niakatra ny vidiny baril du pétrole noho ny le hoe guerre en Iran satria eo amin'ny détroit d'Ormuz no andalovany 20% du commerce mondial du pétrole de mazava ho azy rehefa zay pétrolier mandalo le sambo mpitondra pétrole reny mandalo voadariko abomba de lasa vitsy ny sambo mandalo de miena zany zay ny approvisionnement amin'ny resaka pétrole de mazava ho azy misy impact amity zay fa noho ny fitsonjovany fitondrana fanavaozana am'izao zany ny vahoaka malagasy de tsy hitatsika sotra zavatra zay tsy mipaka aty amitsika zay zavatra zay fa satria ny fanjakana no mipaye an'iny mizaka ary misubira n'igny le différence iny zany hoe raha tokony ividy zantsika amin'ny fiakaran'le vidiny any tokony ividy ray litatra amin'ny essence ohatra ataotsika hoe tokony 10,000 enina-rivo ohatra de lasa tsika zany le arivo ariary zany alohan'ny fanjakana iny zany fanjakana no mizaka an'iny de lasa 10,000 fotsiny viditsika zany zay zany raha zay azo anazavana azy tsotsotra zany tsy mety amin'ny FMI zany zay zavatra zay le fitsinjovany fanjakana fanavaozana ny vahoaka malagasy zay fa manina fanjakana fanavaozana no miditra am'izay zavatra zay miditra am'izay satria raha vao tsy voafehy io resaka essence sy gasoil io de ny toekarena rehetrarehetra no
mikatso anatin'izay. Ao ny resaka vary, vidim-bary, resaka jiro le ampiasaitsika io mila mifandray amin'ny essence daholo io. Eo resaka mandeha bus anao de fa resaka essence anatin'izany ma crédit ampiasaitsika io, mofo viditsika io, rehetrarehetra io zany de misy fifandraisany amin'ny resaka essence gasoil daholo io, sarandalana zany. Miakatra ho azy rehefa miakatra ny vidin'ny essence. De mazava ho azy zany misy karazany hoe fiakarany vidin'ny mpiainana raha voiny fa tsy voafehy ny vidin'ny essence sy ny gasoil. Izay zavatra zay zany iteraka olana ara-tsosialy goavana eto Madagasikara. Ka tsy rarahin'ny FMI zany fa ianao mila manaraka ny baikony foana rehefa maka vola aminy, rehefa mindram-bola aminy. Izay zany mahatonga ny fanjakana fanavaozana hoe ninina ny mety ho vokatry ny tia de tsy maintsy zay mitsinjo vahoaka. Ka izay mahatonga an'zareo zany mametraka an'le hoe aleo hijanony eto ny prix ty zavatra ty de izay mahatonga an'zareo voa karazany hoe tratrany io le hatezerany FMI hoe aleo fa reportenay ny décaissement n'io vola io au lieu de tokony efa nipayena zany le 189 millions de dollars io de nireporteny zareo le izy zany. Nefa io vola io zavatra ho payena ary tsy vitany payena fa mbola misy zanany koa. Io zany farafahakeliny io any amin'ny 200 millions de dollars. Io zany no total ny vola ho averitsika amin'ny FMI. Nefa izy mbola exigeant sady mbola be condition anatiny ao de zay zany mamporisika antsika, mamporisika ny fanjakana fanavaozana mba ijery partenaire hafa financier hafa mba iasa amitsika mba moins exigeant zany mba tsy ohatran'le zao io satria aiza kosa fe zavatra fe eo alohanao le izy de mbola be condition be ohatran'izany tsy mety zany ary tsy mijery ny tombontsoany vaoaka malagasy izy fa ny anazy zany de hoe ity de tsy maintsy arahanareo ty zavatra ty. Ka isaorana zany fanjakana fanavaozana amizay le fitsinjovana vaoaka malagasy zay satria raha io no izy amizao io zany mbola tsy de hitatsika le tena le mampiasa ny fanjakana fanavaozana satria le izy tsy hitatsika le fitazomana azy. Fa raha voiny foa miakatra io ka hoe lasa raial ny essence sy ny gasoil ohatra, eo amizay tsika vao tena maraka hoe fa ahoana le fanjakana tsy miasa. Fa izy zao io mbola tsy hitatsika le tena fiasany. Fa efa mandeha izy amizao io le zay le hoe ezaka ataon'ny fanjakana zay minégocier amreo reto le société mpanafatra sy mpandrinjara resaka hydrocarbures Shell, Total, Orange, Galana de Total zay zany fampiresaka an'io fanjakana zany de inona ny azo atao, inona ny azo atao de amizay le izy mba tsy miakatra be le vidin'le pétrole, le gasoil sy ny essence eto amin'ny tsena anatiny na ninina ny zavatra misy any ivelany any. Fa raha atsika zany mbo tsy misy an'izay le fitsinjovana ataon'ny fanjakana ny vaoaka malagasy zay de efa tsy ohatran'io mihitsy ny prix-n'io zavatra io. Raha le guerre en Iran no jerena, raha io le fikatonany Détroit d'Ormuz zay andalovany pétrole 20% pétrole mondial no jerena dia efa tsy tokony mihitsy ny vidiny gasoil sy ny essence eto amitsika. Ka tsy hainy tsy ohatran'ny fanjakana fanavaozana am'zany ezaka goavana satria izany no afantarana fa hoe mitsinjo ny vaoaka malagasy izy ka izy FMI moa zany midresy zany izy io zany midresy izy io hoe aleo fa tsy avoakanay aloha ty vola ty de ho ito ny toiny fa matoa zany zareo mbola miteny hoe reporté zany dika zany moko mbola nome ihany. Fa raha zareo zany tena hoe ataotsika hoe tena sabe zareo tokony miteny hoe tonga de tsy amena mihitsy zavatra ty fa zareo ny anome ihany zany fa midresy anao le izy. De zay zany tena anisany isaorana ihany koa manaraka an'izay satria manomboka miamanakaiky an'le toetrany Ibrahim Traoré zany amizao ny filohan'ny fanavaozana, manomboka mametraka an'le atao hoe traorisation zany zao io ny fanjakana fanavaozana satria zay zany nataon'ny Ibrahim Traoré matsy ao Burkina Faso miady amreo le mpamatsy vola mahazatra reo ary mamaky ady amreo nohon'ny zay le fitsinjovana ny mahasoa ny vahoaka zay tantanany eo zany. Raha adikatsika amin'ny fiainana andavanandro tsotsotra le izy de zao ohatra ianao mananjanaka zany ianao de le zanaka ao amizay io vo vetivety izy nanambady tokatrano zareo de niofatrano zareo nefa 2 ariary de aveo nakaran'le tompotrano le izy hoe aleo telo ariary nofatranonareo fa zay misy fanamboarana nataonay lasa 3 ariary le ofatrano de tsy voalohany le zanaka ao le izy nefa le zanaka ao mbola vo tokatrano vo vetivety de eo amizay zany aveo lasa mandray décision anao maray mandrenanao hoe orakizy tsy zakanareo ty zavatra ty fa aleo fa tsy maninona le ray etsy mba alonay fa le 2 etsy fotsiny no mba alonareo isambolana. De zay zany raha ohatra ka ray mandreny mba manana moyen
zany atao hoe fitsinjovana zanaka zany mandra-pahitany zareo ny fahaleovantena totaly zany tsy mampaninona zany maray aman-dreny anao mahazanaka an'le olona ka ohatran'zany koa zany ny ataon'ny filohan'ny fanavaozana amizao amizay le fitsinjovana ny voaka malagasy hoe na de miakatra ary le izy de eto ihany le izy fa anjaran'ny fanjakana malagasy no miassume mizaka an'iny zavatra iny na de mavesatra be ary iny le différence iny eo amin'ny finance publique mavesatra be iny zavatra iny zany mavesatra be iny de tsy maintsy zakainy fanjakana malagasy ny zavatra iny satria zay le atao hoe rehefa ianao zany no zay mahafoiny teny ano an'olo tiny no atao hoe tena tia zany ka zay zany ilanantsika le mivelabelatra kokoa amin'ny partenaire maro be mba hijerena ny tena hoe iza ny tena mahasoa kokoa ny vahoaka malagasy fa ireto le mahazatra rehetra hatramizay rehetra aloha de izy zavatra hita amizao de tsy hijery ny aso malagasy mihitsy izy fa ny anazy de hoe miimpose zavatra fotsiny mahafinaritra anazy zany le mahazava-dehibe ny filohan'ny fanavaozana mivoaka ivelany mba hijery zay mahasoa zay zany tsika mantsy miteny foana efa maninona foana mandeha mivoaka de izay zany mahatsara an'izy mivoaka mba mijery hoe iza koa ny partenaire hafa zay mety mba mahasoa kokoa raha mpita am'le mahazatra antsika hatramizay satria jereo nge zava-misy amizao io raha ianao ohatra mananjanaka anao manambady amanjanaka anao ka ao amin'ny ankonanao ianao tsy mivoaka anao roa andro andramange zany tsy mivoaka mihitsy ianao tsy mandeha miasa tsy maninona petraka ao an-tranao ianao de ianao ve mietreritra fa hoe ahita sakafo ao ny vady amanjanaka ao ianao ahita sakafo ao ny ankonanao ianao ina ny sakafo hoaniny zareo ao tsy mivoaka ianao ohatran'izany koa ny vorona mba mahalala izy mandeha mivoaka izy mitady sakafo any zanany mitondra valala izy avy any mitondra bibikely izy avy any amahanany an'le zanany anatiny akanim-boronao biby zany indrindra fa hoe olombelo indrindra fa ataotsika hoe ianao mitondra firenena vahoaka antapitrisany no velomina ataoko angambany fa rariny loatra ny filohan'ny fanavaozana raha mandeha mivoaka izy itady zay mahasoa ny vahoaka malagasy amizay lefa mahana olana maro isan-karaza maro lafo zay ka amerenako an'le resaka de hoe io le fiemorany le fandoavany décaissement ny FMI ny vola 189 millions de dollars io dia porofo mivaingana fa hoe tena tsy mikosomaso ny filohan'ny fanavaozana ny fitondrana fanavaozana manoloana an'ireo olona manoloana an'ireo reo mpamasy vola resam-pirenena izay tsy mikendry zay asoany malagasy tena tsy mikosomaso izy ary tena vonona zany izy makiady am'ireo araky zay tratrany heriny tsy miteny za eto hoe andaotsika hiala am'ireo androany sarotra zany tsy fahendrena miteny an'izany fa kosa mila hitany malagasy sorotra zany le hoe io ianao fa tena miady ho anazy ianao tena hoe vonona ianao hiaro ny tombotsoany gasy zava-dehibe izany porofon'izany io le annonce nandeha nandroany io hoe naantony zareo le décaissement tokony ho arotsaka amin'ny fanjakana malagasy am'le 189 millions de dollars nohony tsy fanatanterahana an'le hoe mécanisme d'ajustement des prix à la pompe iny zay tokony hoe mifanaraka am'le miakatra ny ary de miakatra koa ny aty zany nefa tsy mahasoa malagasy ny zavatra zany satria iteraka olana ara-tsosialy goavana be zany iteraka fiakarany vidim-piainana zany ka hitany filohan'ny fanavaozana zany zavatra zany ka zay mahatonga zareo mandraindraiky sa hoe tsy zay teneny FMI rehetra de tsy maintsy anaovana double sali fa mba misy kosa ny hoe atreto kosa ny arahana atreto ny tokony ekena atreto ny tokony ekena zany ka isorana ny filohan'ny fanavaozana am'izay décision sage zay ary tena hita hoe mitsinjo ny vahoaka malagasy koa hoentsika mbavaka ny firenena hoentsika mbavaka ny mpitondrantsika mba hanana fahendrena ohatran'izay foana sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.